Fitanany amin'ity andro arivarivo ity a tia hizara amintsika zavatra anankiray a tsy haiko reto fa eo mpamadibadiana Facebook eo a zany de mahita message sala am'izao ary tena tonga saina be mamaky an'le izy hoe fa inona mihitsy ny ao an-tsaintsika e, inona mihitsy ny ao an-tsain'le olona zao le message vavaka le izy a raha eo raha atory indray zay am'izao aly zao a de mangataka ny fiarovanao mba ahatratra ny maraina vaovao indray zay le message averiko a raha eo raha atory indray zay am'izao aly zao de mangataka ny fiarovana mba ahatratra ny maraina vaovao indray zay le message de avy eo mipololotra eo ambany eo efa misy 700 mahery ny amen message mbola vo atsasakadiny mahery kely fotsiny de tonga saina be hoe fa inona mihitsy ny ao an-tsain'le olona e, inona mihitsy ny ao an-tsain'le olona hoe fa iza mihitsy zao Andriamanitra zao e, fa itsika aza amin'ny maha olombelona atsika reo ray aman-drentsika reo tsika zany no atao hoe mbola zaza e, zaza tsy mahasaraka, mbola zaza zany e tsy mahasaraka de reo ray aman-drentsika reo a no tenentsika hoe dado neny eo arovy a fa sao de minjera, tantanao fa sao de potraka, taio a omeo an'izao a sy ny sisa de mipetraka mihitsy ny fanontaniana hoe fa tsika ve mieritreritra fa reo ray aman-drentsika reo de tsy ahalala ny tokony ataony e, reo ray aman-drentsika reo zay voafetra ihany ny fahefany sy ny aom-pialantanany, voafetra ihany ny fitiavany, voafetra ihany zay takatry ny sainy sy fahafahany manao fa na izany na tsy izany aza mahafantatra ny tokony ataony raha le ray aman-drentsika fa tsy tsika mihitsy nle hiteny amin'ny dada hoe dada ao tantano aho fa sao de very, na hoe neny eo arovy aho fa sao de minjera, na hoe trotroy aho fa sao de potraka, na hoe trotroy aho fa sao de reraka. Mahafantatra ny ataon'le ray aman-dreny ka maika moa zany fa Andriamanitra mihoatra lavitra, Andriamanitra tapitra ohatra amin'ny fitiavana, Andriamanitra tapitra ohatra amin'ny hery sy ny fahefana, Andriamanitra tapitra ohatra amin'ny fahendrena sy ny fahalalana de tsika ve ny andeha hiteny hoe raha eo arovy a fa sao de zao, sao de tsy tratra ny maraina ore olona e, fa inona mihitsy ny fandraisantsika an'le Andriamanitra e, fa le izy angera ny tena marina e, rehefa azotsika antoka fa zanantsika zay kosa aloha de apetraka, fa rehefa zanantsika milamina ny rehetrarehetra e, milamina ny ambony sisa rehetra tsisy tokony ahina ho tsony, fa zay nge le fiadanam-po e, fiadanana no omeko anareo zy Jesosy, tsy taky ny fanomeny zao tontolo zao zay miankina amin'ny confort sy ny materiel sy ny rehetrarehetra, fa satria mahatoky zany Andriamanitsika zany e, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra endrika, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra tsy mivadika, ka inona ny mampanahy anao e, mbola olana koa ary le resaka maraina satria ny tena marina nge tsy resaka maraina tsony le izy e, fa efa ny mandrakizay aza nomeny anao ka inona moa zay eto an-tany eto na ho faty ravaka pitso sy amin'ny herinandro aza, inona ny olana fa efa le mandrakizay aza nefa omeny anao, ny lanitra aza no efa lovanao ka zay maraina ve ohatrany hoe mangataka gote biscuit kelytsika nefa anypitoloha aza nefa homaniny ao ambadika ao ore olona e, voalohany a mahafantatra ny tokony ataon'le Andriamanitsika zay tsy tsika mihitsy no andeha hibaiko azy na hoe ampafantatra anazy hoe zao Jesosy a zao tompo meo an'izao na meo an'izao na meo an'izao na mila an'izao na hoe zao no ataovy e, de faharoa manarakaraka an'izay a ataovy azo antoka fa zanany ianao e, de ampy amen.